zay efa afaka miteny zay aloha mba tehitondra hafatra ho an'le zenizeny nanao fanavarana tamin'ny ainao manjery reny zay zany de tsosana anay misy tolona toko a nataony vaoaka malagasy antapisisany efa mantaonany maro ary vakatenanay zao anisan'ny tolona ary tsy vitan'izay fa filohan'ny elona eo koa ny tolona efa mantaonana atanangamba tsisy alala fa efa nidiran'ny filohan'ny elona tany aponja zany fitolomany zany ho fanavotana ny vaoaka malagasy zay tsy nahakivy azy na de gaja izy a de mbola nanohan'ny tolona ny zavatra mahagaga nefa ho antsika zenizeny fampitaizatsika io a amin'ny maro zenizedy anareo zay aloha marina fa mbola misy tsy fahampina-tsaikefa nareo aza korakoa rehefa mamoaka hevitra ary aza manao hevitra manana enjika manery sao de olokoin'olona ho mpanohitra vaovao zay nareo zahay tsy manamaina fa telo herinandro ange ary tsy nareo reny nahavitany bolina fa mbola fijoroan'ny filoha mikaela na tonga ny fandrasena ankehitsinytsika manao fanambarana somary hafahafa le izy satria manafitohinanay mpitolona tsy nanao reny ny mpitolona zay ny tolona amantaonany maro teto ary no niarany tamatra atsika nanao aniny le teloherinandro iny ary tsy nivita raha tsy nijoro filoha mikaela nanafitra ny vaoaka malagasy ka tsy zay rehetra ny tolona kosa tsy zay rehetra ny tolona kosa zay nianatra apetsakinay zahay zao a mbola tsy ao anatin'ity fitondrana ty fa maninona zahay androany a miaro azy atsamy farana ny antony de tsotra diso tafahoatra loatra le fanatsana teto no nafitsoko ny radojoelona sy ny forona ka aminay tompoka mbola azo leferina daholo zay zavatra mandalo anatin'efa volana satria amantaonany izy teto niarahantsika menakary zavatra nyainana teto raha tsy nisy ny filoha mikaelina dia tsy tafavoaka atsika atao anatin'ny fanagesana nataondrajoelona ka filoha mikaelina koa tsy mpanao mirakina ary tsy arytsika ny tolona rehetra no nomena toerana zay aloha mila hainy zenizeny ary nareo zenizeny akao vadibadidela ndraindray nareo minazo zay tsy manao politika androany koa nareo manao mgasahira mitady hoe toerana politika rehefa manao politika mila mahitsy fijery ary mila fahamatorana zay zany a ny fanazavako sy amaliko anareo ampahinjena koa satria nareo mpitolona nahazahoanany fandresena arak'izay lazainareo inona ny misakana anareo tsy mankany ny filoha mikaela olo-kafa ara nisy olona tsy mitolona raha isy ny filoha mikaela nisy olona tsy mpanao politika raha isy ny filoha mikaela fa nareo zany aza nyfamazavaza eny amin'ny ainao manjerytsika fa raha io mitohy de hadikanay ho mpanohitra vaovao nareo de tsy olana na nilaza azy tena mafy rajoela fa vitanay ny fanohitra aminy vo may vetsika am'izao fotoana zao ka mba tsy hidirantsika am'izay zavatra zay manentana antsika zenizeny zahay mba hifanantona moramora mpitona kehitsika de mifandamina ary manana faharetana rehefa miavonyatsika tolona toy ataonay zao zahay zao nainareo modely ny tolona nataonay teny tompoka tsy nivitany zenizeny zay amantaonany maro zahay reny tarehibenay zao ne haindoaka malagasy ary zahay tsy nahazo toerana manjaky ty androany fa zahay koa mankasitsaka ny filoha mikaela amin'ny taridalana oentiko ho fanavotana ny vaoaka malagasy tsy mila hoe manavitra anahy filoha mikaela fa manavitra ny vaoaka malagasy ary tsy mila manavitra ny zenizeny fa manavitra ny vaoaka malagasy hafatra tompoko napetraka aminareo zenizeny aza manao faneo-kevitra mienjika fanerena sy fanoherana be fahatany amin'ilay fitondrana hita mandeha ty zay tokony efatra apetsaka aminareo zenizeny zay koa zany manakolazaina ihany manoloana ny zavatra mifamaofao amin'ny tambadrosa serasera ao satria mihina misy assistant parlementaire manao trafika any atoiliara koa minesakety zay tompoka tsy hiaro tsy hoe hiaro na anao avokady diabo fa fatatsay loatra zany filoha mpanina sy tena diana solonyaiko zany ny zavatra fotom-pivelomana eny arana izy mbola tsy nanao politika manjaky izy nanao politika manjaky tiandrano manana sehampihariny olo zany ary mazava tsara fa ny safidianana nanaovan'ny politika de tsotra nahatsapa zavatra betsaka izy tao anatin'ny fiarenana taona fa mila
politika tsy maintsy mandray anjara politika mba afaka tonga fampandrosoana ny firenena dia ny safidy izy nanao politika tsy adala ny vaovaka toliara ny fidy azy telo miataona tsy adala koa zao fitondrana zao ny safidy azy nisy olo-bavambahoaka ny safidy azy ho filohan'ny assemblée nationale be dia be ny ao fa matoa ny safidiany eo tsapany olona ny fahamatorana ao anatiny fitantanan-jaram-panjakana sy ao anatin'ny politika ka raha misy ny assistany manao trafika na dia zanakinao an-tsamo ary ny taizanao na tsy mbola kenya tsy ho hainao ny fanahy vomay assistant tokony ho haitsika nefa zany assistant zany miaingatany amin'ny fanohanana tana fifidiana ny safidiana ny fantenana ny rena tsy hoe mandalo CES akory vo anenjy assistant io ary misy olona tenjena mandalo CES tseroa mbola manao zavatra tsy manjaka ao amin'iny dia iza nomenao tsy ministre nanenjany sa ny filoam-pirenena nanenjany ka ankehitriny na assistant na tsy assistant filohan'ny antenimera-pirenena nanao ny trafika isakolo tompona andraikitra miteloka taona ka na assistant filoasteny izy tsy isy filoasteny velively hanao trafikana politika sokatra zany zay mahalala azy zay zanaka toliara tsy adala zay ny fidy azy miteny miantaona zavatra hafa any amin'ny ara-politika zany no ifapitsikera tsy afatsy hoe sy teny manao zay kosa aloha fotoana zao maninay le vavatsika ao Facebook satria efa diso tafahoatsaloatra le diabolisation ampiasainareo nareo tsy ory avamanana ary tsy zakanareo hoe mahita mpitolona lasa mitazaka ny zanatemiara-pirenena zay ary izy koa mahitsy be izy eo anatin'ny fitaritana ny atemiara-pirenena dia mino fa nareo le finombony nareo le ekipanjajoelona mivoizy zavatra maneo mitady zavatra hovoizinareo fa zay vahoaka tsy adala ka ao anay zany tsy miaro olona manao trafika fa nizaniza manao trafika na assistaniza na assistaniza enjeny lalàna fa aoka re tsy ilay olona nanenja le olona no ampangaina hoe tsy tombapomba ny assistant tomboka ny assistant sy teny zany amanjato ny autiliara ny azy mako mivelatra be ny azy ny assistant ka raha misy ray omanao afoka da ataoko angamba tsy tokony nisy nidiran'zany filohana assemblée nationale zany zany trafika zany fa enjeonareo le olona dia raha izy manao intervention tsy kombakomba izy fa za mino tsy manao intervention izy fiaro sady tsy teny sarotiny amin'ny zavatra ohatran'zany zany iarany asa aminy fatako tsara zany tsy teny zany tsy ho naman'olona amin'ny resaka trafika zany ninina ny karazana trafika tsy tiny zany tsy teny zavatra mampalaza azy tia fampianarana tia manavitsolona amin'ny resaka fahasalamana tia mampianatra zazany andafy tia fanatanjahantena tampitseo angamba ny activité rahalantsika filoasteny ary zay parcours zay nidirana anaty politika natsatsarana zao tanjona mahafiloana assemblée nationale azy zao zay tompony afatra aza lany andro ny mégalo aza lanina ny diaboliser hanaretsina olona fa olona ne tsy zay rehetra ratsina no ratsy fa zay sitsaka andriamanitra ho ratsy na ratsy